mianatra eo tongotrao. Ampifaliana ny arabanantsika rehetra tratra sao sabata izao. Tonga amin'ny fotoana izay andiniantsika ny soratra masina isika izao, mahazo tombontsoa avokoa manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra, koa manasa anao ary manaraka izany hatramin'ny farany. Jero mazava eo andalanteny ny teninao iray andanetra, ny talikany diny olombely ho ao antany mafinaritra. Sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Fandrika maro no mivelatreny andalana izay diavekio, nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako. Sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Fahorina ka kivisady ketrakany fo, ny teninao mitory fifaliana, mitondra fihononana toko. Sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Nandro soisa nandro izao ny tiko, manitsilaka nanambony ao, ny fazavana any tokiko, tompo malala de ny teninao. Sitrako indrindra ny amakizany anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny. Melohan'ny idirantsika eo amin'ny fandinian'ny soratra masina dia andeha isika araka ny ondrika ny lohantsika hivavaka. Ray malalo misaotra anao izay satria nomeno tombontsoa afaka hianatra ny teninao amin'ity anio ity. Mangataka ny fanamasinao izahay mba hanazava ny sainay, azoinay izay tianao ambara anatin'izany ary ahafahanay mandray ny lesona tsara indrindra fa amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanga fivavaka. Amen. Mitondra namana ho eo amin'i Jesosy. Tia mampanidina papango Wellington. Voalohany nondraisy ny papango ny ary-mivoaka ny ivelan'ny trano amin'ny tanàna ny Mahoay izy. Fantatry ny olona rehetra fa tsy mety raha ao an-trano mandefa papango, adalàna izany. Nijery toerana malalaka tsy misy trano na hazo na tadanaratra manodidina izy. Tsy tiany ho voahazo ny zavatra ilay papango. Zaridaina malalaka sy feno bozaka ny toerana tsara ampanidinana papango, ampanidinina eny amin'ny arabe anefa ilay papango indraindray.
Navelany Wellington nidina ilay papango ary averina eo aminy. Avelana nidina ilay papango ary averina eo aminy avy eo. Mahatonga ilay papango nidina ambony dia ambony izany. Mijery ilay papango manidina eny amin'ny lanitra mipifaliana fotsiny izy avy eo. Nampanidina ny papango teo amin'ny arabe teo akaikin'ny trano Wellington nandray andro. Nandritra ny fialan-tsasatry ny sekoly. Raha mbola nijery ilay papango nanidina lavitra azy izy dia nisy lehilahy sy vehivavy nanatony. Nolazain'izy ireo fa talen'ny kiloba mpisava lalina eo akaikin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tandron'ny andro faafito izy ireo. Mahalinanao ve ny ho tonga mpisava lalina ho ilay lehilahy nanontany. Manao hetsika mahafinaritra sy mianatra ny momba an'i Jesosy zahay, ho ilay vehivavy. Tsy mbola nahay momba ny mpisava lalina izy teo aloha. Kristiana ny fianakaviany saingy tsy Adventiste izy ireo. Liana ny ahafantatra bebe koa momba ny mpisava lalina izy. Rehefa navela ndray aman-dreny izy dia nanao siny hiditra ao amin'ny kiloba mpisava lalina tamin'ny fanombohan'ny taom-pianarana. Tiany Wellington ny mianatra momba ny Jesosy sy manao hetsika mahafinaritra ao amin'ny kiloba mpisava lalina. Vao maika aza mahafinaritra noho ny mampanidina papango izany. Ny mianatra momba ny Jesosy ny tiany indrindra ary maniry ny ahafantatra bebe kokoa izy. Noho izany dia nanomboka nianatra Baiboly niaraka tamin'ny olona tao am-piangonana izy ary rehefa 13 taona izy dia nanolotra ny fony an'i Jesosy sy natao batisa. Tonga mba hijery ny batisa ny tany am-piangonana ny fianakaviany manontolo. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia fantatry Wellington fa nandray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra teo amin'ny fiainana izy. Tia ny membra ny fiangonana Wellington ary tia azy ny membra ny fiangonana. Niara-bavaka tamin'izy ireo izy tao am-piangonana isaky ny sabata. Noho ny afaka kelikely nefa dia tsikary ny fanjanona tsy nakany am-piangonana na ny mpisava lalina sasany. Nisy hafa nijanona avy eo. Tsy ela dia tozara raha nisy tanora tonga tao am-piangonana rehefa sabata. Tsy dia nisy olon-dehibe betsaka koa. Natao ohatra Wellington nanontany tena izy raha tsy maintsy hikatona amin'ny fiangonana. Inona no azony natao? Mivavaka izy. Miangavanao Andriamanitra manaova fahagagana ho izy. Rehefa mivavaka izy dia tsapany fa mety misy zavatra azony atao angamba. Mety afaka manampy izy. Tadidiny ilay lehilahy sy vehivavy izay nanasa azy hianatra Baiboly tao amin'ny kiloba mpisava lalina fony izy 10 taona. Tapaka ny heviny fa raha tsy teo any am-piangonana ireo ankizy lahy sy ankizy vavy amin'ny sabata dia hoentina any amin'izy ireo ny fiangonana. Ny sabata maraina manaraka dia nandondona teo am-baravarana iray amin'ireo tanora nitsahatra tsy nakany am-piangonana Wellington sy ny namana iray. Manahoana? Hoy Wellington. Maniry ny anao sekoly sabata miaraka aminao an-tranonao any io. Ny sabata manaraka dia nandeha tany amin'ny trano avy izy sy ny namany. Ankizy lahy sy ankizy vavy 5 no niverina nivavaka tao am-piangonana ny sabata rehefa afaka 3 volana. Ankizy lahy sy ankizy vavy 12 no manatrika sekoly sabata tao am-piangonana isan-kerinandro no ny afaka 9 Tena faly Wellington. Navotan'Andriamanitra ny fiangonana ary ny tena manandanja indrindra dia nanavotan'Andriamanitra ankizy lahy sy ankizy vavy maro miaraka amin'izany. Natsapa ny tena no toy ny papango Wellington manidina ambony any amin'ny lanitra. Dia ran'Andriamanitra izay nitantana ny tanako aho Wellington tsy mahavita miaina tsy misy azy ankehitriny. Ny ampahany fanaritra sabata 13 dia anampy amin'ny fanokafana fiangonana vaovao any amin'ny tanànan'i Wellington ny Mahoa mba ahafahany ankizy lahy sy ankizy vavy maro mianatra momba an'i Jesosy. Ny fanaritra ny sabata 17 koa dia anampy amin'ny fanokafana fiangonana 7 hafa any amin'ny diviziona atsimon'ny Amerika misaotra sadiny amin'ny fahalalan-tananao. Chanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai atungu chao Izahai izai piana chao Kuambitene nale Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahilote nyadhamina Itwecha kawampunaya Kuambitene nare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahilote nyadhamina Itwecha kawampunaya Irate nyadhamina
toetra betsaka ao amponaya faly miarahaba ny zazaboto dia arapaina koa ny zaza minono fa tratry ny sabata sika rehetra dia hiaraka isaotra an'Andriamanitra sika dia akambana aloha ny tanana aondrika ny loha dia akipy ny maso fa hiara ivavaka. Jesosy zokinay misaotra anao izay no fitahiana nomenao anay dia nomenao sabata fitsaharana mba hiarahana aminao. Hianatra ny teninao izay dia omeo fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanasitranana nataon'i Jesosy ny lohatenin'ny lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro zazaboto zaza minono dia tsy anjerintsika ao amin'ny Mateo 5:2-3:30. Narary aho dia notsaboinareo. Zay le tsy anjery efa haitsika rehetrarehetra ve? Andao hiaraka nisa 3 ary. Isa 2 3. Narary aho dia notsaboinareo. Bravo, mahay daholo. Dia mahaka toerana tsara fa hiaino sy jery ny tantara zany sika izao. Reraka Jesosy nandritry ny andro izy dia sahirana nampianatra amin'ny vahoaka dia nihevitra ny ala sasatra izy. Iray tamin'ny mpanampin'i Jesosy tamin'ny fomba manokana ange Petera ary tsy lavitra ny trano fa teo akaiky teo ihany. Noho izany dia nakao an-tranon'i Petera Jesosy mba hiala sasatra dia nieritreritra ny hoe andeha atory izany Jesosy. Saingy nisy olona tao an-tranon'i Petera. Tsy salama ny vadiny mamany vadiny Petera, narary voan'ny tazo mahery ary tsy nisy fanafody azo nanasitrana anazy inge. Ny taintainany momba azy Petera sy ny fianakaviany. Andeha hiangavy an'i Jesosy mba hanampy azy. Hoy ny fanapahan-kevitra izay noraisin'i Petera dia nataony tokoa izany. Noresahin'i Petera tamin'i Jesosy mikasika ny lera fozam-baviny na le mamany vadiny izay voan'ny tazo mahery. Naniry mafy izy mba hositran'i Jesosy io rafozany io. Io mamany vadiny io zany andeha moramora nakany amin'ilay efitrano misy an'ilay vehivavy i Petera sy Jesosy. Misy an'ilay renin'ny vadiny izay marary. Tena narary mafy tokoa izy. Tena narary mafy. Nitsika nge Jesosy nijery azy ary avy eo dia niondrika moramora teo akaikiny izy ary nibaiko an'ilay aretina mba hiala sy hisinda teo amin'ilay ramatoa. Ary dia tanteraka tokoa izany. Teo no eo ihany dia nitsangana izy ary lasa nikarakara sakafo ho an'i Jesosy sy ny namany. Tena vaovao lehibe tokoa izany Nisy olona namanga an'i Petera ary afaka nanasitrana izy io. Nisy olona nilaza izany tamin'ny mpifanolo-bodirindrina taminy. Dia avy eo iny olona iny nilaza tamin'ny olona hafa dia avy eo indray iny olona hafa iny indray mbola nilaza tamin'ny olona hafa ihany koa dia toy izany hatrany. Vetivety foana ny olona rehetra teo an-tanàna dia nahafantatra fa nosotran'i Jesosy ny rafozam-bavin'i Petera. Ary tsy ela dia tonga nilahatra teo anoloan'ny tranon'i Petera ny olona. Nisy tamin'ireo izy tena mihitsy no tsy salama. Nisy hafa indray nitondra ny namany na ilay olon-tiany izay tsy salama mba hoe hositran'i Jesosy. Taony nandeha irery, taony tsy maintsy nobatainy namany fa tsy nitsahatra tonga tsy kelikely zareo toa tsy netapitra mihitsiny. Tian'i Jesosy avokoa ny olona tsiraray avy tamin'izy ireo. Nampalahelo azy nahita an'ireto olona maro be mijaly. Tiany ho salama tsara avokoa izy rehetra.
vokatr'izany nandritry ny ora maromaro ny fandimby dia mandra-pahaly ny andro na nasitrana azy ireo Jesosy. Tsy nitsahatra hiala sasatra izy raha tsy hitrana izay olona tonga farany indrindra teo aminy. Ianao ihany koa dia tiany Jesosy hanampy ny olona rakizy, ny olona tsy salama. Inona re no azonao atao afaka mitsikitsiky ianao afaka manao hira mahafalifaly ianao afaka manome rano sotroiny, fa ny lehibe indrindra dia afaka mivavaka sy mangataka amin'ny Jesosy ianao mba hanasitrana ireny olona tsy salama ireny. Dia iaino ny vavaka ataonao hatrany Jesosy. Kokoa daholo ianareo rakizy namako, fifaliana ho indray ny arabanareo tratry ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka mierinetiny lohahevitra faharoa isika izay manao hoe mpitondra hafatra manatanteraka iraka. Mpitondra hafatra manatanteraka iraka. Ny andalan-teny izay ny rahantsika nanao tsy anjery dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Jaona 2:2-20. Jaona 2:2-20 manao hoe tahaka nany ray ny ray ahy no any raiko anareo kosa. Tahaka nany ray ny ray ahy no any raiko anareo kosa. Jaona 2:2-20. Manana hafatra mafonja ho an'ny ankizy kely rehetra Jesosy tato anatin'ity lohahevitra ity. Dia tsy inona izany fa manompo an'Andriamanitra isika rakizy raha manompo ny hafa ampifaliana ka manatanteraka ireo eraka rehetra izay tiany Jesosy ho ampitaintsika amin'izy ireo. Ka ny fandriany Jesosy ho asianao indray ary izany dia izao hoe ho iraka manatanteraka ny hafatra tokoa izao sy ianao, hitondra fifaliana sy fahasambarana ho an'ny hafa. Ka dia manasanao ary ny tenako hoe andao arahantsika ny tantara. Mba efa teny amin'ny seranam-piaramanidina ve ianareo rakizy? Ary teny amin'ny seranam-tsambo, mahafinaritra ve ny mahita fiaramanidina sambo tonga sy hainga ao amin'ny tantarantsika anio dia eny amin'ny seranam-tsambo i Paoly. Inona angano ataony eny? Mety ho toy izao angamba ny fandehany tantara. Indreo tatsambo nidina ilay tetezana avy ao anaty sambo, milanja enta mavesatra eny antsorony izay tateriny ho eny amin'ny seranam-tsambo ny Troasy. Misisika tena nivon'ireo olona marobe nifanitra kitro i Paoly, sady nanontany hoe avy aiza io sambo tonga io? Angamba nasainy mijanona mihitsy ny tasambo iray ka nanontany hoe avy any Makedonia ve ianareo? Rehefa fantany fa avy any tokoa ilay sambo dia nojereny tsirairay niendrik'ireo olona nivoaka avy tao rakizy, sao mba hitany amin'ireo ilay namany atao hoe Titusy. Karazan'olona tsy mba be fahavalo mantsy i Titusy. Nanana fomba nambabo ny olona ho eo aminy izy. Niditra nitsehatra manampy Titusy rehefa misy fifandirana eo amin'ny membre fiangonana. Manampy azy ireo ahita ny hevitra tsy mitovy izay mampifanolana izy ka mamany olana. Olona toa azy mihitsy no ilainy Paoly izao. Nanoratra taratasy ho an'ny olona tany Korinto mantsy i Paoly. Nilaza taminy ny tokony hanovana izy ireo ny fitondrantenany. Kristianina vao niova fony membre ny fiangonana tany. Tsy mba nivavaka tamin'Andriamanitra zareo rakizy teo aloha. Mpanompo sampy sy olona manao heloka behivavy ny akamaroan'izy ireo. Dia nanoratra i Paoly hoe tsy mety raha miverina ny fahazaran-dratsy ny taloha izy ireo, sady mijoro ho vavolombelon'Andriamanitra. Nalefa amin'ny Paoly ary ny taratasy, saingy tsy azo ny an-tsaina velively hoe nanao ahoana ny fandraisan'ny Korintianina izany. Nitebiteby mihitsy azy izy, sao nanavitona azy ireo ny taratasiny. Nanana hevitra feno fitiavana fatratra tokoa ho azy ireo mantsy izy, ary naniry ny hamanga azy ireo mihitsy koa izy raha sitraka izy ireo izany. Efa naniraka ny Titusy ho an'ny Korinto izy, ahitany na ravana tsy mifihavanany amin'ny zareo. Vitan'ny Titusy ve nanampy azy ireo hahalala fa nifototra tamin'ny fitiavana sy ny fiheverana azy ireo ny fanankiana Paoly? Tsy tao anatin'ilay sambo avy any Makedonia nefa Titusy. Sahira tsaina mafy i Paoly noho izany, ka nanapa-kevitra ny ondrana sambo
ho an'ny Makedonia tady ny Titosy. Mila mahafantatra ny fomba nandraisan'ny Korintianina ny taratasiny izy. Hitan'ny Paoly tany Makedonia tokoa i Titosy dia nanontany azy ny amin'ireo Korintianina namany izy. Sitraka izy ireo ve ny mifankahita aminy? Sady tena rava tanteraka ny fihavanany amin'izy ireo? Tia hita mafy anao ry zareo, hoy Titosy, namaly tamin'mpifaliana. Tia hita mafy anao ry zareo, hoy Titosy, namaly tamin'mpifaliana. Nahatsapa ny fanahianao momba azy ireo kristianina vaovao namantsika, ka maniry ny ahitanao indray. Nahatsara maivamaivana ery Paoly nandre izany, ka nanamboatra ny fotoanany izy andeha hamangy any Korinto. Nanoratra taratasy manokana ho an'ireo namany tany izy, ka i Titosy ihany raka izy no nitondra izany. Azonareo vakiana ao amin'ny Baiboly io taratasy io, izay antsoina hoe Korintianina faharoa. Ambaran'i Paoly ao amin'io taratasy io fa faly izy satria mbola mpinamana ihany izy ireo. Lazainy azy ireo ao amin'ny fitiavany sy ny fiahiny azy ireo, ary napirisika azy ireo koa izy mba handray anjara amin'ny mpifaliana sy hampahalalan-tanana amin'ny fanangonana fanatitra izay ataon'ny fiangonana marobe ho fanampinany mahantra ny Jerosalema izany. Nosoratan'i Paoly ao amin'ny taratasiny koa ny fanantenany fa haneo fitiavana ny Titosy sy ireo mpiaradia aminy ny fiangonana. Sady nanompo an'i Paoly no nanompo ny mambry ny fiangonana koa i Titosy. Angamba manana ny fanomezam-pahasoavana manokana mifankahazo sy mahay miaraka aman'olona toa an'i Titosy ianao. Nanompo an-tsetsapo sy tamin'mpifaliana ny hafa koa Titosy. Tena nikarakara tokoa ireo olona izay niditra ho mambra ny fiangonan'i Jesosy izy Paoly. Izany no antony nanoratan'i Paoly taratasy ho azy ireo mba hitoetra ho mahatoky sy marina eo amin'i Jesosy izy ireo. Izany no antony namanginy Paoly Titosy ary ny hafa koa azy ireo. Nikarakara ireo olona tsy mambry ny fiangonana ihany koa i Titosy Paoly. Izany no antony nandehanan'izy ireo hatrany ny teti-tany. Nizara ny vaovao mafaly momba ny fitiavan'i Jesosy ary nanampy ny olona tamin'ny fahasairanany. Azonao atao ve ny mampahafantatra ny hafa fa tena mihevitra azy ireo tokoa ianao toy izay nataon'ny Paoly sy Titosy manompo azy ireo an-tsitrapo. Mbola faly miaraba ny tanora zandry indray ary hiaraka eto indray isika hiaraka merina ny lesona faharoa. Tadidy velony ny tsenjery sy ny lohateny. Ay tsara, andao hiaraka ary. Lesona faharoa, afo aloha izay voaranorana. Tsy anjery. Mianoa Jehova o. Mba afantaran'ireto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Mpanjaka voalohany toko 7:20, andininy 7:30. Mahafinaritra. Inandray ary hitantsika nandritra ny herinandro. Hitantsika ary fa tonga tokoa ilay Mosary izay niresahan'i Eli tamin'ny mpanjaka Ahaba. Tena nijaly ny vahoaka tamin'izany. Dia rehefa tapitra ny 3 taona dia niran'Andriamanitra indray Eli hiverina any amin'ny Ahaba, ilaza aminy ny zavatra tokony atao. Inona ary le atao? Ampiseho ny heriny Andriamanitra ary te hampiverina ny olona indray aminy fa te ilaza izy fa izy no Andriamanitra fa tsy io sampy izay hotopoiny zareo io. Aneo ny heriny amin'ny alalan'ny fanatitra Andriamanitra. Dia nakany amin'ny Ahaba, i Eli zany, dia nanaiky Ahaba. Faly izy satria nieritreritra izy fa ny bala tokoa ny ten'Andriamanitra ary natoky izy fa ho resiny bala ny Andriamanitra rehetra. Anao fifaninanana hoy Eli, dia anao fanatitra, ka samy anao fanatitra na ny mpaminany bala na Eli. Dia izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no tena Andriamanitra fifaninanana izany. Ary Andriamanitra mihitsy no nanaiky anao an'izany fifaninanana izany. Rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Karmela dia hitantsika fa nikika, ny antsoantso, ny tetitetika ny tenany reto mpaminany ny bala izay maro be reto. Dia nisy ve? Nisy valany ve? Nisy afo avy any an-danitra ve?
na vany amin'ny tsy fantatra tsy nisy nangina ny tanàna. Teto aloha zany de efa hita sahady fa tsy Andriamanitra ny bala. Rehefa anjarany Elia indray de hitatsika inona ny zavatra nataony. Vonoina mifanatitra, nataony alitara, napetraka ny kitay ary mbola nitondrahana rano izany. Fa afaka tsotra no nataony Elia, asehoy fa ianao no Andriamanitra. De naninona le izy? Haitsika tsara. Nalatsak'Andriamanitra fa any an-danitra ny afo, may avokoa na ny fanatitra, na ny kitay, na ny vato, eny ritra ambakin'ny rano izay narotsaka teo. Nasehon'Andriamanitra ankehitriny fa izy no Andriamanitra. Inona ny anton'izay zavatra rehetra izay? Tian'Andriamanitra ho fantatry ny olona fa izy no Andriamanitra ary hitaoman'Andriamanitra indray ny fon'ny olona hiverina aminy. Hitatsika tao anatin'izay lesona nandritry ny herinandro izay fa mampianatra antsika mandrakariva Jehova fa amin'ny alalan'ny toe-javatra rehetra de tiany hiverina aminy ny fontsika. Na toe-javatsarotra ary de ampiasain'Andriamanitra amerenana indray ny fontsika mba hiankina aminy sy hatoky azy eo amin'ny fiainantsika. Indraindray be da be ireo zavatra atakalontsika n'Andriamanitra, mahavariana antsika kokoa noho ny fianarana ny teniny, mahasahirana antsika kokoa de adinontsika Andriamanitra. Izy ireny de mivadika ho sampy eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa misy olana isika na misy zavatsarotra de indraindray reny ny azakazahantsika. Midika izany fa adinontsika Andriamanitra ary izy reny zavatra reny indray no lasa Andriamanitsika. De ampianarin'Andriamanitra isika mba hiverina aminy. Taominy indray isika. Araky ny lesona nampitaina amintsika ary zany tamin'ny herinandro iny, de ampiasain'Andriamanitra ireo toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika mba hamerenantsika ny fontsika aminy indray. Nampianatra antsika ary zany iny lesona iny fa amin'ny alalan'ny toe-javatra de mamerina itsika indray Andriamanitra. De nampianatra antsika mba hatsapa ihany koa fa miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Fa ny ilaina amintsika de ny mahatoky azy ary ny miverina aminy indray. Andeha ary sika nanapa-kevitra hiverina hitoky aminy. Amela ireo zavatra ratsy rehetra izay nitokitsika no Andriamanitra. De mino fa hiazakazaka mihitsy isika na hoe Andriamanitra hiverina aminao zahay. Ampio izahay mba hifikitra aminao eo amin'ny fiainanay. Izay indray ary ny lesona faharoa ny anarantsika de mirary soa ny tanora zandriny. Mandra-piony indray ary. Faldray miaraka amintsika tanora mantoanto rehetra amin'izao fotoana izao. Fotoana izay amerenantsika ny lesona faharoa izay ny anarantsika tamin'ny herinandro iny. Izay mitondra lohateny hoe mandinika ny Baiboly sy mivavaka. Mandinika ny Baiboly sy mivavaka. Ny tsenjery de tao amin'ny Timoty faharoa toko 7 andiny fa 9 sy 17. De rahantsika manao zany. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandry n'Andriamanitra de mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsinana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mino fa nahay tsenjery avokoa ny rehetra. Izany tsenjery zany de miresaka indrindra ny amin'ny soratra masina. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandry n'Andriamanitra hoy izy de misy zavatra mahasoa marobe omeny izany. Fa inona tokoa moa ny soratra masina? Afatra ho anao soratra masina. Nisy tantarana miaramila anankiray tamin'ny fotoana ny ady lehibe izy ity. De i James no anarany. Rehefa nandeha tany anady tany izy de nanoratra mandrakariva ho an'ny vadiny. Ny saratoerina nandritra ny fotoana maharitra izy reto. De nanoratra ho an'ny vadiny mandrakariva izy. Tamin'izany mbola tsy nisy ny antso ataribina, ny antso hafa izay toy ny hitantsika amin'izao vanim-potoana izao. Fa tsy maintsy taratasy noho ny fandefasana tamin'izany fotoana izany. De nisy fotoana tsy tonga ny taratasy. Misy fotoana kosa nefa voaray ny taratasy ary rehefa maray taratasy ity fofombadiny ity de faly ery mandray zany taratasy zany. De nanoratra ary James indray andro
nylazainy daholo ny taopony soratany tamin'ny taratasy avokoa zay rehetra taopony rehetra ny fitiavany an'ity fofombadiny ity a de nalefa ny taratasy tsy tonga nefa ny taratasy tsy nahafantatra koa ty fofombadiny hoe nandefa taratasy ane i James tamin'izay fotoan'izay fa ny zavatra nafinaritra de lasa mpivady any izy reto taty aoriana ary teo amin'ny fankalalazana ny 15 taona izay nivadiana izy ireo a tamin'izay no rava ihany koa ny poste teo an-tanàna ary nisy taratasy izay hitan'ny mpiasan'ny poste tamin'izany fotoana izany a ary nojereny ny adresy a de nateriny tany amin'ilay adresy voalaza tao amin'ilay taratasy ilay izy efa 15 taona taty aoriana ary tamin'izay de novakina ilay taratasy ary samy faly izy roa hoe endreza ny fitiavana voasoratra tao anatin'ilay taratasy fa isika kory tanora mantoanto de naray taratasy mpitiavana ihany koa ary tena fitiavana lehibe mihitsy ny voasoratra ao anatin'izany taratasy zany de tsy in'izany fa ny soratra masina nomenantsika ny soratra masina hitantaran'Andriamanitra ny fitiavany antsika ilazany amintsika fa tena tiantsika loatra izy ary nanolotra ny zanany mba ho faty isolo atsika de ahoana ary ny ataontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ilayntsika araka ny efa hitantsika tamin'ny herinandro de ilayntsika ny mianatra ny tenin'Andriamanitra rehefa misy olona iray tianao na tianao namana ihany koa de tianao no mifandray aminy tianao no miresaka aminy de toy izany ihany koa raha tian'Andriamanitra isika de ilayntsika indrindra ny miresaka aminy ny mamaky ireo teny fikasana marobe izay nomeny antsika mba hahasoa antsika nisy torolalana nomeny ny lesona antsika eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ny dingana voalohany izy de manokana fotoana anaovanao vavaka mangina rehefa andray ny tenin'Andriamanitra ianao ny vavaha mangina miantso ny fanahy masina rehefa andinika ny tenin'Andriamanitra ianao ny faharoa rehefa mamaky ilay toky sy andininy izay novidinao ianao de mivavaha mba ho azonao tsara ny hevitra izany de dinio ny teny tsirairay dinio ny atsipiriany amin'izany teny izany de azonao tao mamaly an'izao fanontaniana izao hoe misy torolalana ho anao ve ao anatin'ny teny izay nivakianao misy teny fikasana tokony ho takianao ve ao anatin'ilay teny izay nivakianao miantso anao idera sy hisaotra an'Andriamanitra ve ilay andalana izay novidinao de misy ohatra tokony arahana ve ao anatin'ilay teny izay novidinao mba ho vakiana de misy famarinana tokony inonao ihany koa ve ao anatin'izany de ny dingana manaraka de izao inona ny afatr'Andriamanitra ho anao ary ao anatin'ilay andininy izay novidinao atao ho enarana sy ho vakiana amin'iny andro iny de ary ny dingana farany de izao araka ny resaka ny fanaovanao tamin'Andriamanitra de ahoana no ahafahanao miova fiainanao miova ao anatin'izany teny izay nivakianao izany dingana efatra izay tokony arahantsika eo am-pandiniana anampy antsika izany eo am-pandiniana ny tenin'Andriamanitra de ahita fifaliana isika satria ho tsapantsika fa miteny amintsika mandrakariva Andriamanitra teny mpitiavana lehibe no men'Andriamanitra atsika arak'ilay tsenjery de soratra rehetra mentsindry mandran'Andriamanitra de mahasoa ho fampianarana ho fandraisan-dahatra ho fanotsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra hitantsika tanora mantoanto any Andriamanitra ka tonga antsika azoto andinika ny tenin'ny mandrakariva ifandray amin'ny mandrakariva de ahita soa ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany isika ry atsapa fa tena tiana tokoa isika rehetra de mirary soa indrindra reo amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray de faly miaraka amintsika indray tratran'ity sabata ity ary faly miaraka amintsika andinika sy amerina ny fiarah-mianatra ny baiboly tenin'Andriamanitra ny lohateny indray amin'ity sabata ity de manao hoe varavarana mikatona boky nosokafana baraingo varavarana mikatona boky nosokafana zay le lohateny de andeha ho vakitsika avy hatrany ny Genesis satria ao no misy ny andininy fototra ao no misy ny tantara Genesis toko 7:17 Genesis toko 7:17 misy tantara Noa eto de ho vakitsika
izany andinin'izany manao hoe aminaran'i jesosy ary naringana ny zavatra velona rehetra izay tambonin'ny tany hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny zava-mandady na mikisaka ary ny voromanidina de naringana tso amin'ny tany ireny ary noa sy izay niara ny toetra taminy tao anatin'ny samy fiara ihany no sisa velona nisy fandringanana naringan'andriamanitra avokoa ny zava-mananaina rehetra na ny manidina na ny mandady na ny kely na ny lehibe naringana satria nisy ny savitrano satria tafapaka teny amin'andriamanitra ny faharatsian'ny olona de eo lay hoe varavarana mikatona de nikatona ny varavarana sambo fiara tsy nisy afaka niditra intsony zay zany lesona anankiray lehibe zay sotonantsika lesona satria ary noasy zay niarany toetra taminy a tao anatin'ny samby fiara ireo ihany sisany velona zay tao anaty samby fiara zany rehefa nidy lay varavarana nikatona rehefa tena nikatona tanteraka lay varavarana de ireo ihany sisany velona fantana mipetraka de zao ianao io ve efa mahazo antoka aloha fa tahaka andrinoa zay mba ho sisa velona ka efa ao anatin'lay samby fiara ny famonjena efa ao ve enao ary efa ao ianao aza mivoaka tsony de nytoyny moa zany zay zany raha ohatra hoe heviny ara-panahy de mety hoe afaka raisitsika rahabaka teny any koa fa nytoyn'lay hoe varavarana mikatona boky nosokafana de zao misy ihany koa ny boky ary mbola mitoy ny fandroatana boky fitadidian'andriamanitra zay no anarana iantsona azy misy ny antsona hoe boky fitadidian'andriamanitra de voarakitra ao anatin'ny boky avokoa ankeka iny ataontsika rehetra tamin'ny andro noa zany a de nikatona ny varavarana de zay tao anaty samby fiara ihany no velona ny akoatr'izay maty avokoa ny zava-maninaina rehetra fa eto indray zany a zay voasoratra ao anaty boky misy fanoratana ny anaratsika ny mombantsika ao anaty boky zany hoe ho an'izay rehetra mibebaka marina zany ny amin'ny fahotany ka nitaky ny rany jesosy mba ho fanavotana azy tamin'ny alalan'ny finoana de karazana ohatrany hoe misy soratra eo akaikin'lay boky hoe voavela de eo akaikiny eo ny anaranao misy anaranao zany de eo akaikiny eo hoe voavela engany andriamanitra mba anoratra an'izany eo amin'ny boky makasika ny momba asy momba anao hoe izy aloha de zao voatanisa eo avokoa momba antsika rehetra fa zao misy soratra eo akaikin'lay anarana hoe voavela ny asa-pahamarinana rehetra zay nataontsika de voasoratra ary fantatra andriamanitra amin'ny antsipiriany ianao zany aza reraka manao ny marina ny olona mety tsy mahita fa andriamanitra mahita ary manoratra an'izany ny asa-pahamarinana rehetra toy izy ny fahamarinana zay nananao ny fakapanahy zay mety nisy kanefa nandresy ianao voasoratra ireny ireo karazana ratsy rehetra faharatsiana rehetra zay noresenao voasoratra izany ny teny mpitiavana zay natolotrao ianao lay nangoraka olona voasoratra zany aza mba sasatra mihitsy ny mangoraka ny olona aza reraka ny manao teny mpitiavana aza de ny manao teny mandratra mandrakariva fa ny teny mpitiavana ataotsika ny fangorahana zay aseho atsika de soratan'andriamanitra ny fandavatena ianao le manana fandavatena iny hitan'andriamanitra zany ary sorata mihitsy ary ny fahoriana sy ny alahelo zay mety niseho teo amin'ny fiainanao mety ny olona tsy mahita ny fahorianao na ny alahelonao fa andriamanitra efa manoratra an'izany hitan'izany ny ranomasinao latsaka fantan'izany tianao jesosy noho izany mahereza isika fa ny zavatra rehetra tsara indrindraindrindra zay nataonao de efa mba nosoratan'andriamanitra ireny ary irariana na de mpanota manitra izay isika manana toetra tsara
dia mba hanoratra ihany koa andriamanitra eo akaiky ny anaranao hoe voavela ny heriny noho ny amin'ny rano jesosy izay efa maty ho antsika. ohatr'izay raha sy tonantsika fampahirizana indray ny loha hevitra izay ny rahantsika nidinika tamin'iny herinandro iny ary ametrahako ny mandra-piresaka ao manaraka. He is perfect.
Amerina ny arahaba ho antsika rehetra indray ary miaraba manokana ihany koa ny tanora zokiny rehetra amin'izao fotoana izao. Mandritra ny 3 volana dia mianatra lesona izay mitondra ny lohateny hoe ny any ankoatra ny fahafatesana ny tanora zokiny rehetra. Ary lohahevitra faharoa sahady no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe manan-danja ny teny. Ny toko fototritsika moa dia ny Genesis toko faharoa iray manontolo dia asaiko ianao mba hamerina ilay andinina izay novidinao atao tsy anjery ary naritra izay herinandro izay. Eny ary. Rehefa vitanao izay dia andeha ho jerentsika hoe inona moa ny zavatra niresahantsika ary tao anatin'iny herinandro iny. Ny Genesis toko faharoa dia miresaka indrindra ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia mazava tsara ny voalaza ao anatin'ny Baiboly fa naka vovotany izy dia nivolavolainy ny vovotany dia nofofony ny fofonaina mahavelona ary tonga olombelona izany. Toy ny rakipoy ilay izy izany vovotany nampiana fofonaina dia manome fanahy velona, manome olombelona. Maro ny fampianarana izay mampianatra zavatra hafa taty aoriana manohitra n'izany zavatra izany kanefa dia izay no voalaza ny Genesis toko faharoa ny amin'ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Rehefa mijery ny tontolo Grika isika izay nisy ireo filozofa tamin'izany vanim-potoana izany dia niezaka nanova zavatra izy ireo ny amin'ny hoe fanahy, aina, nosarahan'izy ireo manokana mihitsy ny amin'ny fanahy vatana ary ny saina fa isika kosa dia mahita fa zavatra iray mifameno izany zavatra izany dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Tsisy azo atao ambany zavatra ireo fa tokony ho kolokoloina mitovy izany lafitoetra anankitelo izany. Dia misy teny ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7 izay milaza hoe fandriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny tenanareo ny sainareo ary ny fanahinareo mba tsy hanatsiny amin'ny vehivavy Kristy tompontsika. Dia raha miresaka izy dia ny dikateny amboniny eto Madagasikara dia milaza fa ny saina, ny aina ary ny vatana. Zavatra telo izay tsy misaraka ireo zavatra ireo ary tsy tokony hevitra antsika ary io andalatsoratra masina io fa manana ny lafitoetra anankitelo ny olombelona, ny vatana, ny saina, ny fanahy ary tsy misy filazana mihitsy ao amin'ny Baiboly fa hoe afaka misaraka ireo lafitoetra ireo. Tsy misy n'aiza n'aiza ao milaza fa manana fahatsapana ny fanahy ary tsy mety maty ka miala ao anatin'ny vatana rehefa maty ny olona. Tsy misy fanambarana an'izany ao anatin'ny soratra masina. Ary ny mahasinga fen'ny olombelona no asongadiny eto amin'ity andiny ity arak'izay tondrony hoe ho tanteraka ianareo. Rehefa miresaka ny hoe fanahy na amin'ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao rehefa jerena ny teny Hebreo dia ny fanahy aina olona izay amin'ny ankapobeny no ilazany azy. Tsy mamaritra ny toetry ny fanahy ny teny hoe tsy mety maty satria amin'ny Jakoba toko 5:20 dia milaza fa mety maty ny fanahy ary matoa azo vonjena ny fanahy tsy ho faty dia mety maty izy izany. Dia tsy misy filazana na dia iray ao amin'ny Baiboly fa manana fahatsapana ivelan'ny vatana ny fanahy. Indray andro Jesosy dia nilaza tantarana mpamboly anankiray izay nahavokatra be izy dia namory ny harenany ary nilaza izy tamin'izay fa hanao trano fitehirizana hitehirizany ny harenany rehetra. Dia tamin'izay no nilaza tamin'ny Andriamanitra hoe amin'ity alina ity no esorina aminao ny fanahinao. Dia ny teny hoe fanahy izany izay ampiasaina eto amin'ny dikateny amboniny eto Madagasikara izy dia milaza mazava hoe aina raha amin'ity alina ity no esorina ny ainao. Dia toy izany ihany koa amin'ny fiainantsika indraindray voasarika isika hanangona hanome lanja ny zavatra raha materialy izay hoeto amin'ity fiainana ity fotsiny kanefa tahaka ny Mosesy
izay tsy nifidy ny zavatry ny tany fa nifidy ny zavatry ny lanitra kosa tokony ho zany any fomba fijerintsika. Hoy ny apôstôly Paoly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Raha toy ny apôstôly Paoly ka nahafantatra nino fa tsy maty ny fanahy dia tsy nanao an'izany fanambarana izany izy. Fa satria izy nahafantatra izy fa mety maty ny fanahy dia niteny izy fa aokantsika tsy hanantena zavatra ankoatry ny fiainana mandrakizay izay ny manin'Andriamanitra ho antsika. Tadidio fa ilay Satana rehefa namitaka any Adama sy Eva dia nilaza fa tsy ho faty akory ianareo. Ny tiany tenenina tamin'iny dia hoe tsy ho faty ny fanahinareo. Nampianatra fampianaran-diso sahady Satana, namitaka Satana tamin'izay fotoana izay ary mbola toriana eny amin'ny pilipitra maro ankehitriny izany filazana diso izany dia ny amin'ny tsy fahafatesan'ny fanahy izany. Kanefa andeha isika ino ny tenin'Andriamanitra. Andeha isika hamakafaka ny tenin'Andriamanitra. Maninona moa tsika no mino izay teny lazain'ny Satana, izay fantatsika fa ny ampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny tanjony ary ny havery antsika ny tanjony, fa andeha tsika ny tenin'Andriamanitra irery ihany no inoantsika sy ifikirantsika sy iainantsika manomboka izao. Andriamanitra ny ahitany tsirairay avy dia hanampy antsika hafantatra mandrakariva ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Mirary soa indrindra ary eo amin'ny fiara-mianatra manaraka indray. Ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy zatratra ity sabata maraina ity. Alohan'ny ianarantsika ny lesona dia iara-nondrika ny lohantsika hivavaka. Tenesa ny an-danitra mitenena fa vonina iananao zahay. Amen. Lesona faharoa sahady isika izao ry hava-malala, izay mitondra lohateny manao hoe fahafatesana ao anaty tontolo feno fahotana. Fahafatesana ao anaty tontolo fahotana. Ny toko sy andininy fototra dia ao amin'ny Romana toko 5 ary ny andininy 12. Romana toko 5 ka ny andininy 12 manao hoe koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olon-drehetra ny fahafatesana, satria efa samy nanota izy rehetra. Ny bokin'ny Genesis toko 1, toko 2 dia mitantara manokana ny tantaran'ny famoronana izao tontolo izao, izay efa nianarantsika tamin'ny herinandro lasa moa izay, fa hoezahantsika ho vidiana ihany. Raha namoron'Andriamanitra tamin'ny herinandro, ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo, ny andro fahaefatra, ny andro fahadimy ary ny andro fahaenina, dia ny zavatra notenen'Andriamanitra dia izao manao hoe indro tsara indrindra izany. Indro tsara indrindra izany. Andriamanitra izany rehefa miasa dia manao ny tsara indrindra izy, ary izay ihany koa no tiany ho ampitaina ho antsika zanany dia mba hanao ny tsara indrindra isika. Rehefa namorona antsika olombelona Andriamanitra teo amin'ny andro fahaenina dia hoy izy manao hoe andeha isika amorona olombelona dia ataontsika mitovy endrika amintsika izany.
Zany hoe isika io tsirairay avy io zany ry havana malala isany dia manana endrik'Andriamanitra isika io. Ary raha mijery fitaratra ianao dia tahaka an'io ny tarehan'Andriamanitra. Rehefa ametraka ny olombelona atao amin'ny sahidian'Andriamanitra dia nomeny asa ihany koa isika olombelona. Dia ny karakara ny sahidiana, zany hoe karakara ireo zavaboary rehetra hitan'ny masontsika ireo, dia izay no asa nampiandreketan'Andriamanitra ho asika. Fa izao nanome ihany koa nefa izy fitsipika anankiray izay hoarahany Adama sy Eva tamin'ny tao amin'ny sahidiana, dia izao ilay fitsipika manao hoe ny hazo rehetra rehetra ao amin'ny sahidiana dia azonareo hinanana avokoa. Ny hazo rehetra ao amin'ny sahidiana dia azo hinananareo avokoa, fa ny hazo eo afovoan'ny saha no aoka tsy ho kitihanareo akory izany, ndrao dia ho faty anareo. Ryava-malala, na dia lavorary tsara indrindra, tsy misy kianina aza no foron'Andriamanitra, dia mbola nomeny fitsipika ihany isika. Ary ny zavatra anankiray matoa tsara indrindra dia tsy maintsy misy fitsipika mazava tsara, tsy maintsy arahana izany. Izay no lesona voalohany zany dia izao: raha te hanao zavatra tsara indrindra isika eo amin'ny fiainantsika maha olombelona dia tsy maintsy mametraka fitsipika mahitsy tsara, fitsipika mahitsy tsara ahafahana manatratra ilay tanjona ny ahazony tsara indrindra. Fa izao ry hava-malala, ny nampalahelo dia ny ao amin'ny Genesis 3. Rehefa nomen'Andriamanitra izay fitsipika izay hoe aza hinananareo ny eo afovoan'ny saha, dia nisy isika olombelona ihany moa zany no tsy nanaraka an'izay ireo razambe-antsika, satria dia voafitaky Satana izy ireo. Voafitaky Satana izy ireo. Inona ary no antony? Inona no antony nahatonga ny olombelona voafitaka? Na dia efa notenen'Andriamanitra aza manao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonareo hinanana, fa hazo iray eo afovoan'ny saha kosa dia tsy azonareo hinanana. Midika ve izany fa mety ho tsara lavitra noho n'izy rehetra ve ilay hazo anankiray eo afovoan'ny saha? Izany tokoa ve? Sa ireo hazo rehetra ireo dia somary tsy dia manitona loatra anga noho ilay eo afovoan'ny saha? Rehefa nifanena tamin'ny Satana i Eva, dia ny fanontaniana voalohany napetraky Satana dia manao hoe: "Any tokoa moa ry Eva, ny hazo rehetra dia tsy azo hinananareo avokoa?" Dia nandahy i Eva. Hoy izy manao hoe: "Azo hinananay tokoa ny hazo rehetra ka afa-tsy hazo anankiray ihany, dia ilay hazo eo afovoan'ny saha. Izay ihany tsy azonay kitihana, fa ho faty tokoa izay hozy Jehovah." Dia niteny Satana namarina na hoe: "Tsy ho faty izany nareo ka, tsy maty izany nareo, fa mba tian'Andriamanitra fotsiny nareo hanaraka ny teniny, satria raha tsy manaraka ny tenareo fa kitihanareo ho azo io na hohaninareo dia hitovy amin'Andriamanitra ianareo." Zava-malala, isika ihany koa, isika olombelona indraindray dia tsy dia mino loatra ny zavatra tenenin'ny olona anankiray raha tsy mahita porofo. Ary izay fitiavana te halala mihoatra ny zavatra notenenina izay no nahavoan'i Eva teto. Satria raha jerena tokoa anie, Satana ange eo amin'ilay hazo voarary, teo marina ihany ve no tenin'ity menarana ity? Mety tsy ho faty tokoa angambany izahay, fa mety tsy tian'Andriamanitra hitovy aminazy fotsiny. Tsotro izao dia niditra ny fahotana, satria tahaka izay ihany no eritreretin'ny Satana dia nizy nikominy tamin'Andriamanitra ny mba hitoviny ho tahaka an'Andriamanitra. Zava-malala, indraindray ny fahalalantsika dia tsy voatery ho tsara ho an'ny hoavintsika. Izany hoe
isika mianatra io zany, isika ianarantsika io, mety hoe mianatra ho dokotera, mety hoe mianatra ho profesera, na mety hoe hianatra ho mpanamory fiaramanidina, ireny fahalalana rehetra ireny, de indraindray misy amin'izy ireny tsy mahasoa antsika fa mitondra ho antsika ho teo ho tahaka an'Andriamanitra. Izay no lesona azo tsoantsika amin'ny tapany voalohany iny. Fa izao, rehefa nihina ny Eva dia nitondrà ny Adama. Rehefa nihina ny Adama dia natsiaro ho miboridana izy, izany hoe niboridana ihany izy teo aloha saingy notakoana ny voninahitr'Andriamanitra izany rehefa malala, fa teto kosa dia tsy maintsy niala ny voninahitr'Andriamanitra satria nanota izy ireo natao ihany koa hoe nadika ny fitsipika napetrak'Andriamanitra. Rehefa nadika ireo fitsipika napetrak'Andriamanitra ireto razambe-antsika ireto rehefa malala, dia tsy maty teo ny eo akory, fa isika taranany teo aoriana dia mbola mizaka izany vokatry ny fahotana izany. Andeha ho sokajitsika vetivety moa zany hoe ohatrotry ny ahoana ireo vokatry ny fahotana nateraky io fandikana ny fitsipika napetrak'Andriamanitra io tamin'ny tao amin'izay teny, dia ny fahasimbahana ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Satria nahoana? Raha ohatra ka isan'andro Andriamanitra miresaka amin'ireo razambe-antsika dia mazoto be ireto ray aman-drenitsika ireto niresaka amin'izany hoe Andriamanitra izany. Fa rehefa nadika ireo fitsipika kosa nefany izy ireo dia nary zareo ary mahatsiaro fa miboridana ny tenany niala ny voninahitr'Andriamanitra dia niany vahaolana azo natao dia nandeha nitsoaka sy nitady hevitra mba hanaovana tapo-kenatra ho an'ny zareo. Ny tahotra an'Andriamanitra izany ny voalohany indrindra, vokatry ny fahotana nateraka tamin'io fandikana fitsipika voalohany io tamin'ny tao amin'izay teny. Ny zavatra simba ihany koa faharoa dia izao, ny fifandraisana eo amin'ny mpiarabelona sy eo amin'ny fiarahamonina. Satria raha mpivady mifanohana i Adama sy Eva tao amin'ny sahedena talohan'ny tsy nifandikan-dalàna izany, dia lasa mpivady mifanilika andraikitra. Ianao no te haka an'iny voankazo iny eo, ianao anie te handehandeha irery any e, izao ianao vao fitaka tany dia izaho koa tsy maintsy mihinana satria tiako ianao. Lasa izany ny simba ny fifandraisana eo amin'ny mpivady, ary eo amin'ny fiarahamonina ihany koa dia simba izany fifandraisana izany. Ary ny tena zava-doza rehefa malala dia tsy tamin'izy mivady, tsy fifandraisana tamin'Andriamanitra, tsy fifandraisana teo amin'izy mivady ihany no simba, fa efa na fifandraisana eo anivon'ny tontolo iainana ihany koa ary dia simba. Satria raha raozy anankiray maha-te hizaha, mampite hijery, mampite hikitika, lasa maniry tsilo ho azy zany. Fa izao mbola afaka miverina any amin'ilay tsara indrindra noresantsika tany amin'ny voalohany isika dia ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, fa ny vahaolana dia tsy avy any amin'ny Adama sy Eva na avy amin'ny olombelona na avy amin'ny biby, fa ny vahaolana voalohany dia Andriamanitra mihitsy no mitady, satria fanontaniana napetrany dia hoe ry Adama aiza moa ianao? Rehefa manoto isika dia indraindray isika no miezaka mitady hevitra hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny fahotako? Non, tsy izany. Andriamanitra mihitsy no mitady vahaolana ho antsika mba ahafahantsika mandray ny fahasoavana, fa tsy ny amin'ny alalan'ny asa ataontsika no ahafahantsika manadio ny tenantsika handraisana fahasoavana, fa izy mihitsy no efa nanome vahaolana ho antsika. Dia nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izao rehetra hitantsika rehetra izao, fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa malala, ny zavatra tokony ho tadiditsika zany dia zavatra anankiroa ihany. Andriamanitra no mitady antsika, ary ny faharoa dia mila mandray an'i Jesosy fotsiny isika ahafahantsika
mahazo ny famondrena indray. Fahafahantsika mandray an' Jesosy aloha dia izao, mila manao divorce amin'ny fahotana isika. Inona moa ilay hoe manao divorce amin'ny fahotana? Io fahotana io rehefa malala dia mandalo dia miraikitra izy io, ary izay andalovany dia miraikitra tokoa arak'izay anaran'izay. Satria tsisy fahotana hita amin'ny endriny hoe fahotana zany. Ny endriky ny fahotana dia tsisy eo aminao izy hoe fahotana, fa mety ho zavatra eritreretintsika hoe asoantsika ilay izy kanefa dia fahotana. Ary izany indrindra ny fitaka lehibe apetraka Satana amintsika olombelona, ny ametrahany ny lafitsara ny fahotana mba ahafahantsika miroboka anatanteraka an'ilay izy. Ka izao zany, Andriamanitra dia efa mitady antsika tsirairay avy, na dia mpanota azy isika dia tiany foana. Fa ny anjarantsika dia manatsotra ny tanantsika dia mandray an' Jesosy ho mpamondry antsika. Ka ho fanamarintsika izany dia andeha ho fandraisantsika anjara dia anao ny fanatitra ho an'ny sekoly sabata isika. Marana ny fotoanan'ny sekoly sabata ry isika ka manasanao indray hanondrika alohantsika ka raha hivavaka isika. Rainay tsara izy indrindra izay any an-danitro, mizotra anao izay satria nomenao lesona sarobidy amin'ity sabata ity, dia ny mba handraisanay an' Jesosy indray mpamonjy ny tenanay, ary anadononay ireo fahotana izay mamy ankafizinay indrindra, ahafahanay mahazo an'ilay tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay izany. Izany mivavaka irinay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola manasanao ary izahay hanaraka ny fanimpom-pivavahana izay arahantsika miaraka amin'ny fiangonana Adventista any Ambohidratrimo amin'ny 10 Rasifefany Tsidiso. Mianatra eo tongotrao. Hankafaliana hatrany no ifampiarabana antsika rehetra indray any an-tokantrano any na tratran'izao sabata maraina zao ka ny lohahevi-dehibe izay hoentina amintsika ao anatin'ny fotoana fohy dia mitondra lohateny tahak'izao hoe ny fomba fanasitrana an'Andriamanitra, ny fomba fanasitrana an'Andriamanitra. Andeha ataontsika hoe nanadino nanida ny pompy tao amin'ny lakozia tsika ka feno rano lakozia ny ampitso marainana iny. Inona ary no ataontsika amin'izay fotoana izay? Ny mazava ho azy fa hanadio, ary ny fihetsika voalohany izay tonga ao an-tsaintsika dia ny maka kifafa, maka lamba famaohana, hamafana ilay rano izay miparitaka atao anatin'ny lakozia. Ny asa mafy kanefa dia izao tsy nety nijanona ilay rano, mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana, satria tsy nidintsika ilay pompy. Ary izay no tena loharan'ny olana, ka raha tsy ny fototry ny olana no katsahana mazava ho azy dia tsy ivoafaha mihitsy izany olana izany. Matetika nefa dia toy izany ihany koa no fiatrehantsika ny aretina rehetra izay miseho eo amin'ny vatantsika. Ohatra andeha raisintsika hoe marary an-doha tsika
dia inona ny fihetsika ataontsika voalohany? Tonga dia mihinana paracetamol. Izany anefa dia mitovy amin'ilay tranga teo hoe mampiasa kifafa sy lamba famahoantsika fa tsy manidy ilay paompy. Ary toy izany ihany koa ohatra hoe rehefa marary vavony isika, inona no ataontsika voalohany? Lasitsika mihazakazaka mitady fanafody mampijana izany fanahitana izany sationana izany, ohatra hoe omeprazole. Izany ihany koa anefa dia mitovy amin'ilay tranga teo ihany hoe mampiasa kifafa sy lamba isika fa tsy manidy ilay paompy. Ary petraka amin'ny fanontaniana dia hoe inona ary no tokony atao? Voalohany indrindra dia izao, tadiavina ny antony mahatonga ny aretina. Inona no mahatonga ny aretina ary aiza no alantsika izany? Ny baiboly no boky medikaly tsara indrindra azotsika mianatra ny fomba fiasan'ny vatan'olombelona sy ny fanasitranana azy. Izao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo 1:7-7 anaran'i Jesosy. Ny tananao nanao ahy sy nanamboatra ahy, ampianaro ahy mba hianarako ny didinao. Andriamanitra no namorona antsika ary mpiray fanatanana malala, ry manaraka ry ava malala izay manaraka izao fandalina izao, ary izy dia irizy irery ihany no tena malala indrindra izay ilain'ny vatantsika io. Azontsika atao arak'izany ny mitoky atanteraka amin'ny teniny mahakasika ny fomba ny fiasan'ny vatantsika io sy ny fomba fiatrehana izany tak'izany ary aretina rehetra izay mety miseho. Ka raha ny baiboly no jerena, inona ary no antony mahatonga ny aretina? Andehany hojerentsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:5-5 ary mitsambikina kely eo amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao, ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hatratra anao izao fandrozoana rehetra izao. Ampiraketin'i Jehovah aminao ny arety mandringana, mandra-pandaniny anao, tsy ho amin'ny tany izay efa hidiranao, olovanao ary arety mahasoazanina sy tazo mamay. Ao amin'ny Romana 7:20 koa dia mivaky toy izao hoe fa fahafatesana no tambiny bota. Avy amin'inona raha ny aretina hozizan'ny baiboly? Avy amin'ny tsy fanarahana arak'izay hitantsika teo izay ambaran'ny Jehovah Andriamantsika. Inona no mahatonga ny fahafatesana? Hitantsika teo amin'ny bokin'ny Romana ihany koa izany ny fahotana, ny fandikana ny didin'Andriamanitra no mahatonga ny aretina izay mitarika ho amin'ny fahafatesana. Tafiditra ao anatin'izany ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana izay fandikana ny didy hoe aza mamono olona. Ny boky kristianina anankiray dia milaza tahaka izao: ny aretina dia ezaka ataon'ny tena mba hamerenana indray ireo firindrana izay rava noho ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana. Aveko indray mandeha any hoe ny aretina dia ezaka ataon'ny tena mba hamerenana indray ireo firindrana izay rava noho ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana. Izay indray aloha izany ny hafatra azo nentina amintsika mahakasika ny tapany voalohany ny fomba fanasitranan'Andriamanitra ny aretina rehetra, ka dia hoentintsika indray amin'ny fotoana manaraka, amin'ny sabata manaraka indray ny tapany manaraka.